ihany koa moa reny fiara-miasa amin'ny entité sasany CMOU reny dia zava-dehibe tokoa zany fa indrindra moa nisy ihany restriction nalaina tsy maintsy nalaina satria ny asina gestion ihany certaines ressources zay ataoko hoe exploiter à fond toy ny holoturie zany na ny dingadinga dia ny drakaka efa hitatsika reny fa nampiditra vola be nagnomby mihitsy zany politika matipaika zay napetraka ny fitondrana tariny era-John Ramampianina zay tanterahanay zay ao ministère dia teo ihany koa tsy vitany reny fa be ny fiaraha-miasa tamin'ireo ONG zay be dia be raha tsy laza fotsiny ao tamin'ny herinandro lasa zao raha 3 volana fotsiny no nametrahanay ny vato fehizorony zany trano fampangatsiahana fasina vokatra zany fitehirizana vokatra zany dia ty efa vita izy amizao ary any amin'ny tany zay ataoko hoe tena ambanivohitra be ary tena karakaina zany ahitanao trano tsara fa dia fotodrafitrasa zany manafaka ny fahasahiranany vahoaka zany dia misy chambre froide any dia mbola natao nitokanina zany tamin'ny herinandro lasa iny dia mbola tokanina ihany koa amin'ny herinandro ho avy io ny automasina zao fiara-miasa ihany koa tamin'ny japonais dia mbola atao koa zao ny hoany ankazoborona tsy ho ela dia ataoko zany zavatra rehetra zany midika fa hoe mandroso sika dia mandroso mankany amin'ny fampandrosoana zany dia raha ny eo amin'ny perspective zany no jerena raha toa zay tamin'ity taona atika any amin'ny 20 000 alvin no natsipinay tamin'ireny ranovory reny na ny plan d'eau dia izahay amin'ity taona 2017 dia manakevitra zay fa nahazo 3 écloserie zany écloserie anankitelo ny anankiray apetraka anatsinanana ny anankiray eto ampovoany ary ny anankiray ary amin'ny atsimotsimo ary c'est-à-dire amin'ny fianaratsoany izay anao production d'1 million d'alvin isan'andro na isaky 2 andro zay tiavana azy zany mba au moins rehefa mandeha mandrotraka zanatrondro any dia mba zanatrondro any amin'ny 1 million zay ataontsika any amin'ny 129 tonnes zany zay dia mba hisitraka ny vahoaka amin'izay zavatra zay fa izay ne tsy midika zay fa hoe ifanao concurrence amin'ireo producteur d'alvin zay napetrakinay ireo zahay miala tsiny fa non fa indray atao amin'ireny rano matsabory rehetra reny dia mba ahafahana miproduire dia tsy afenina koa moa fa tsy ho elatsony dia hisy projet d'aquaculture be aquaculture ny thon jaune zay efa manomboka efa tsy misy firy zao na izay atao hoe yellowfin zay atao eto amitsika atao ankazo io ary nanontany zary zareo vao ile any semaine zay hoe ohatrinona izy ny vola miditra eto aminareo amin'ny mandritra ny ray taona dia hoe eo amin'ny 500 milliards andao izy fa mety hatratra ny 5000 milliards asika raha toka mipetraka zany tsy sinoa io fa tena gasy miaraka amin'ny opérateur gasy zay miaraka amin'ny olona avy any ivelany russo japonais le izy raha tsy diso zany zavatra atao zany dia ny zavatra mbola atao koa moa izy fepetra be mihitsy alainay amin'io pêche au thon io satria hatramizay ambany dia ambany mihitsy io redevance alaina io satria 2000 à 5000 dollars la tonne ka izao tsika dia fa hiakatra ambonimbony ampiakariny 5000 à 10 000 ary tsy vitan'izay fa mbola misy restriction ihany tsy maintsy manao débarquement de thon aty an-tanety izy aloha ary efa tsy ekenatsony reny hoe 1 mois fotsy izy manao aty amintsika satria manaraka an'le thon io au moins 3 mois dia amizay mba azahoantsika tombotsoa be dia be zay zany zavatra atao amin'ity dia io moa ny aquaculture rehetra be dia be reny satria ny tena imasoana aloha zao dia ny aquaculture satria io ane ilaina ho an'ny zanaka manjafitsika raha pitso any mba tsy halany tamingana ny vokatra zay eto amintsika dia zay no anaovana azy hoe tsy maintsy accompagnena par aquaculture ihany tsika ne manana ny 5602 km de côte ary reny favorable daholo reny fa indrindra ny aty amin'ny côte ouest amin'io aquaculture io dia teo ihany koa ny famboleka-kazo fambolena reny conco reny fa dia mbola imasoanay ataonay mafimafy iny satria iny protection tena protection be tsika zay sy zay aloha raha azo ilazana fa nafinaritra aloha tamin'iny 2016 iny tsy azoko afenina aminareo moa zany fa tsy ampoizina mihitsy nefa nisy pêcheur avy eto amintsika mpanjono nentina tany Meksika ary nanao enim-bolana tany ry zareo amin'inona zany eo amin'ny organisation communautaire satria mety ho izy zay hoe io segment anankiray io zany efa nilalovan'ireo olona reo satria izy efa moderna be dia tsy hitany kanefa ny aty amin'ny organisation communautaire mahavita mihitsy mahay migérer tsara n'le vokatra io dia niviteny ry zareo ny olona avy aty amintsika pêcheur dia nandeha mankany dia mbola tamin'ny herintaona ihany koa ireo avy any Mozambique avy aty
Kenya sy Tanzanie reny tonga mihitsy nangataka an'izay expérience zay taty amintsika eo amin'ny fikajiana io tontolo an-dranomasina io izay nahatonga antsika androany moa tsika nanao an'ireny hoe PAP reny les plans d'aménagement des pêcheries izay ataoko hoe ny vahoaka no directement ho impliqué amin'ireny zavatra reny izy zany no mahay hoe zao ny fomba hitarimianay an'ity vokatra ato aminay ty ka dia ataoko fa dia ity taona 2017 ty moa raha hoanay amin'ny gouvernement ny 2017 dia fotoana asa ty ary zahay moa dia efa tsy miravoravi-tanana fa dia hitohy ny asa ary hitohy bebe koa mba ho tonga ny vahoaka hipakana ny vahoaka ny vahoaka zany no hisitraka azy ary vahoaka misitraka azy tsy hisitraka fotsiny hoe azo vola izy fa hanany ampy zay vao mahatsiaro hoe tafita tokoa ny zay rehetra kasaina atao ny safidy moa dia zavatra tsotra manda moa dia efa tsy atoritsony fa olona ao aminay izy miasa ao tsy vitan'izay izy koa membre du cabinet tsy dia zay loatra fa zavatra samihafa ao ny azy traiteur fotsiny fa ity zavatra natao ty an'olona-kafa ty fa noho hoe mba misy le fiovana mba hita fa niakatra ihany koa zany le niveaunay teo amin'ny fomba fiasa sy anina rehetra dia mba aleo koa ampifaliana koa ny mpiara-miasa satria izahay rehetra namokatra an'io fa tsy ny ministre na ny secrétaire général izay nahatonga an'izay dia zao hoe misy zavatra ratsy ohatran'izao ny olona rehetra samy misitraka an'io dia samy falifaly ny service aloha dia mahafapo ary produit tena sain le izy tsy fantako na hoe zahay ao mipesy satria misy ny autorité sanitaire ao dia fa hoe mahay mijery tsara nio ahoana ny kalitaon'io io sakafo fa dia ampy dia ampy tokoa aloha ataoko fa tsy lany ao zao ny service akapobeny tsika moa zao vao 1 heure et demie fa mbola ho hita ny fitohizan'io satria vao manomboka zao mbola be ny ho avy ka ataoko fa raha ny fanomboany ny farany sarotra amin'ny zavatra rehetra ka rehefa mandeha tsara izy amin'ny voaloha dia tonga dia manaraka fotsiny tsy miteny mihitsy raha vao manda no manao service zany na manao traiteur fa tena afapo dolo ny olona ka izahay aloha izay manokana dia tena afapo ary tena sakafo nafinaritra mafilotra no sady zay rehetra tadiavina dia azo tao ary io azay izy mbola tsy lany io